tena ny fiainam-panahany korintiana raha manaraka tsara no dia tena mampalahelo mihitsy fa tena mitovy amin'ny fiainana zao tontolo zao ny fiainam-panahany ny korintiana. Ary tsy magaga raha nampitondrainy ny fanahymasina zao Paoly mba hanitsy ny korintiana, mba hatonga ny kristianina korintiana rao mba hitombo amin'izany atao hoe ara-panahy. Ity fanahymasina ity zany raha dirintsika tsara io. Ahoana ozy ny indininy eo amin'ny indininy fahatelo ambin'ny folo hoe misy zavatra roa zay efa teneniko taminareo teo hoe izany no lazainay ozy tsy amiteny ampianarin'ny fahendren'olona fa miteny ampianarin'ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy izahay fa ny olona araky ny nofo ozy, ny olona araky ny nofo ny tiano tenenina dia ohatran'izao ny olona araky ny nofo. Ny voalohany indrindra aloha ny olona araky ny nofo dia olona tsy manana an'izany Jesosy Kristy zany, mira tsy misy fanahymasina ao anaty. Zay aloha ny anankiray olona araky ny nofo zany, tsy mahafantatra na inona na inona dia olona ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy zavatra takany mihitsy takantsika raha mbola tsy nandray an' Jesosy tsika ohatra ny maizina amintsika ty baiboly ty, tsy zavatra fantatsika ty baiboly ty na miresaka an'itsika. Zany ny problema ny fariseo, zany ny problema ny mpanorandalàna, zany ny problema n'ireo le tamin'ny andro Nikodemosy. Miresaka tenin'Andriamanitra nefa tsy misy fanamasin'Andriamanitra. Zany koa ny problema zao vaninandro iainantsika zao. Olona maro nderyavana amin'izao fotoana zao miresaka tenin'Andriamanitra tsisy fanamasin'Andriamanitra, mazava ho azy tsy maintsy korotana ny tanao ao, tsy maintsy fifamaliana, tsy maintsy fifamaliana. Zany ny olona araky ny nofo satria tsy amin'ny fanahymasina. Ny amara tenin'Andriamanitra koa natao hoe olona araky ny nofo dia le voalaza ny korintiana voalohany toko fahatelo andiny voalohany sy ny faharoa. Olona efa nandray an' Jesosy fa izao tsy mety mitombo. Olona araky ny nofo koa zany. Zany no mahatonga raha manaraka ny korintiana io nareo dia zao ny toetra ny zareo reo, zay any Anina, zay any Apôlôsy, zay any Petera, zay any Paoly. Dia natonga ny Paoly tena nananatra amin'izareo hoe voazarazara va Kristy ozy. Paoly va nivombo tamin'ny hazo fijaliana. Zany no toe-panahin'ny kristianina ara-nofo. Io le resantsika matetika rehefa teto amin'ny fampianarana tetiko. Ny kristianina ara-nofo ry havana dia izao, ireo jereo fotsiny ny voalaza tenin'Andriamanitra ny korintiana voalohany io fa mibe mitoetra ara-nofo mbola hita eny aminy, mbola miady izy, mitsitokotoko izy. Zavatra mbola fantatra be io. Ny olona tena anjakan'ny fanahymasina ry havana dia mamaky, tena mamaky toetra misy. Zareo volanao mety ny andininy fa efatra ambin'ny folo ty andiny fa dimy ambin'ny folo. Ny olona araky ny fanahy dia mamantatra ny zavatra rehetra. Ny olona araky ny fanahy ry havana tena toroko anao tsy ilaina akory mamaky gazety. Vao mandalo fotsiny da avy hatrany dia asehon'Andriamanitra aminy satria le Andriamanitra mihitsy ake mampafantatra azy. Ny fizy tsy fantarin'olona ozy jerevinareo tsara. Rehefa tena ny fanahy masina io ny tena mahazo bahana tsara ao anatin'ny olona dia jerevo tsara io mbarany tenin'Andriamanitra io mamantatra ny zavatra rehetra satria le Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ny ao anatiny. Ny pasteur ry havana na ny olona mpitondra mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny Efesianina toko faha-efatra sy ny toko faha-dimy le voalaza io dia zao ako fenifana satria nahoana mba azahoany mamantatra ny olo-entiny. Ny mpitondra ngery havana tena mila an'izany. Azahoanao mamantatra ny olo-entinao tsy maintsy zaka tsara ianao feon'ny fanahymasina ao anatinao dia mangataka amin'Andriamanitra ianao miafatra zay omenao an'ireo olo entinao ray. Toromarika tena nomeny tenin'Andriamanitra zany ako natao soratra masina. Ny olona araky ny fanahy izy mahafantatra ny zavatra rehetra jerevinareo tsara. Ny fizy tsy fantarin'olona eto ny teresaka ara-panahy ty zany
mahatsiaro nreto teny reto ary havana any amin'ny bolina toko fasiambe folo reo fambana marika iny io anao andiny faharoa misy zao teny zao manko hoe tsy tsara ozy raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary zay mezaka mosalady diso lalana tanareo am'izany fa mila mianatra mihitsy tsika miainy ny feo ny fanahy tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy zay ny ambarany teny nananatra manomboka androany a tsika menakafy mba atao zava-dehibe aminao mihitsy ry ama zany hoe tena ahoana re zany hoe tena atonga ny fanahiko atao anatiko tena va hoe hikioka ny matavy indrindra tia misy torolalana anankiray atoroko anao ataony Korintianina voalohany toko 4:10 jerefinareo tsara ty teniteny teny foy tsy anaty zavatra betsaka fa ny teny ty fotsiny ty koresana anao ny Korintianina voalohany toko 4:10 hoe manorifatatra ny zava-panana amin'ny teny frantsay io zao ny andikany amin'ny teny frantsay aspirer au don spirituel, don pluriel. Ary tsara moa zany hoe maniry fatatra mba hoana hiavana amintsika zany hoe faniriana fatatra zany fanomezam-pana toromarika ny apôstôly Paoly rehefa nomeny ny fanahy-masina izy io rezy voalazatsika tamin'ny mivakina tamin'ny Korintianina voalohany toko faharoa io mba tonga n'Andriamanitra hampipita ny hivony atonga n'Andriamanitra ampipita ny hivony avao ny fanahatsika mipita makao ny fanahy tsy ny saina mihitsy no mibaiko a fa rehefa ain'olona tsara maniry fatatra asa vahoana mba tena fahatsapana azy zany tena mba tea le fatatra mihitsy zany fanomezam-pana mba tahaky ny ahoana le zany tahaky ny ahoana le zany fa ny olona manana fahalainana ry havana tsy mba mahita zany mihitsy matetika ny olona manana fahalainana de avy hatrany de miadivitra avy hatrany zaza tsy tivitra am'izany mihitsy eto n'ity Korintianina voalohany toko 4:10 koa misy anankiray somary miverina kely izy io le maniry fatatra Korintianina voalohany toko 4:10 maniry fatatra ny fanomezam-pahasoavana io moa natao ny avy hatrany de toy zany hoe lehibe indrindra fa ny tena tiako tsirina fotsiny le mba taky ny ahoany zany atao anatintsika zany mba hoe maniry fatatra te hitombo ve anao aizahoaiza ny faniriana fatatra n'izany zava-pana zany zava-pana no mazava ho azy amin'ny teny gasy moa izy zay fa ny teny frantsay tena mazava tsara hoe don spirituel misy zavatra hitiny fanahy zany efa matao anatinao ve nevana ny mba hitsaraka zany mba tena ahoana re zany ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny obolana raha mikatsaka azy taka ny fikatsaka vola fotsy ianao ary mitady azy taka ny fikatsaka renana felona de hitanao ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalàn'Andriamanitra de zao atao ahoana ny fikatsaka ho vola jereo fotsiny ny fikatsaka ho vola e fo maraina amin'ny efatra hiditra amin'ny enina toeram-piasana 1 kilometra sasany miandro bus araka ao tsara zany mody amin'ny valo alina vitanao tsara zany manao kontom-bola tsy izy diso na ray milanja azy zany io ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny bolana toko faharoa irevana raha mikatsaka azy taka ny fikatsaka vola fotsy ianao de jereo fotsiny am'izany mba fikatsahanao am'izany hoe